Ombay mitadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro amby folo zato akembo folo. Enganay mba tsy ahita bus intsony rehefa mody fa mandreraka mihitsy. Oay, inona koa izao izany tenenindry izany ohatrany manozona ange izany tenenindry izany dritrainy fa iza koa ny tenenindry ohatr'izany? Ka le ankizy mpiara-mianatra aminay izany ry mama le manaratsiratsy ana foana dia tsy tiako mihitsy. Ataoko mahita ny anarako mihitsy iny, ataoko fantany tsara hoe rehefa mikitika anahy dia mikitika ny anak'Andriamasin'Andriamanitra. Izay aloha marina fa izay mikitika indray dia mikitika ny anak'Andriamasin'Andriamanitra, fa tsy midika izany hoe afaka miteny manozona an'ilay olona isika raha ohatra ka ny zavatra nahasosotra antsika nataony. Ka izy ny ry mama fosafosa be anahy manendrikendrika zavatra tsy nataoko kory dia lasa fanataoko. Fosafosa anahy ny ambadika be any izy e. Tena maharomotra maheno an'ireny aloha e, azoko be. Tena raha mama izao ny haino an'izany a. Tena ozy izy mihitsy nga mama hoe ndao entina ambavaka iny mba tsy handroso ny fiainany. Tsy tena izany kosa mama e! Tsy izany ka, tsy izany le fahefana omeny tompo antsika tsy ataontsika ohatran'izay. Sao mianatra tsika sindry manoloana an'izany fa fiainana daholo izany. Le olona manenjika sy manaratsy ireny efa misy tari-dalana omeny tompo antsika ao amin'ny Romanina toko 12:4-12. Romanina toko 12:4-12. Avelao mihitsy aloha ny kitapo dia andao vakiana io apetrao aloha ny fo handray ny tenin'Andriamanitra. Aiza, Romanina toko 12:4-12 hoe Aminaran'i Jesosy, misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Zay le maha-kristianina antsika, manara-dian'i Kristy. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Averin'ny apôstôly Paoly indroa mihitsy hoe inona ny tokony ho ataontsika. Misaotra. Tena fantatra fa sarotra izany, fa izay le akantsika hery ao amin'ny tompo anatotosantsika azy. Romanina toko 12:4-12 raiketintsika ao am-pontsika. Ahoana le teny? Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Dia izany ry mama ny tokony hiteny anazy misaotra fa nanaratsy anahy. Lalina be fa dia izany tokoa, kanefa tsy miaraka amina endrika mivindavinda kely io dia hoe izay misaotra fa nanaratsy anahy koa. Tsy ohatr'izay ka, fa omena ny tompo aloha le raharaha, omena ny tompo aloha ny ao anatin'ny fo ao. Misaotra any anatintsika ao anatrehan'ny tompo aloha tsika fa tsy mieritreritra ny hamaly-faty. Izay mantsy nge le manozona e. Tiantsika hiverina aingana any aminy any le zavatra tsy mety ataontsika dia ataontsika tiantsika manatombo impolo aza.
mianatra ao anaty hoe misaora izay manenjika anareo misaora fa aza manosina Romanina 12:12 andiny 4:12. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Romanina 12:12 andiny 4:12. Averintsika indray mandeha ihany izay teny izay satria izao ny tenin'Andriamanitra ny manadio antsika. Dia fantatro mihitsy ny fondry fa mbola mivontovonto kely ao avereno Romanina 12:14. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Tsy maninona rangaha, mbola averintsika indray mandeha ihany mba hanala an'le mety vesatra rehetrarehetra any mihitsy dia sady tsy averintsika tsy enjery fotsiny fa ho ampiaritsika anana fo mampiatra an'le Romanina 12:12 andiny 4:12. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Ndaontsika rehetra mihitsy ny miara-miteny an'izany teny izany dia ho ampiaritsika amin'ny fiainana hoe misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Romanina 12:12 andiny 4:12.